Tena hatrany ny fanarano tsy tapaka ny fandarana olom-pirenena ny fifanakalozana ara-kevitra izay nataon'ny CENI niaraka tamin'ireo herivelona rehetra tany amin'ny faritra atsimo andrefan'ny nosy indray no hozarainay aminao anio izao arivo izao. Ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo ratsa magaky ny CENI sy ny fifanakalozana ara-kevitra amin'ireo herivelona isan-tsokajiny entina anatsarana hatrany ny fomba fiasan'ny fiatrehanan'ny fifidianana ho avy rehetra no tanjon'izao fitsidiana ifotony izay nataon'ny CENI manerana ny nosy izao. Isan'ireny sitraka izany ny olom-pirenena tao amin'ny faritra atsimo andrefana ny roa tokom-bolana lasa teo. Zavatra anankiray voalohany dia ny fandinika tamin'ireo ratsa mangaky anay eo amin'ny fampandehanan-draharaha eto afa-po izay amin'ny trangan-javatra misy. Ny faharoa zany dia ny rahantsika naheny teo iny ny fiarahana midinidinika tamin'ny herivelona rehetrarehetra teto tanàna, ny solotenan'ny mpanao politika, ny solotenan'ny société civile, ny olom-piangonana sy ny rehetrarehetra zany nafahana nanazava tamin'izy ireo fomba fipetraky ny toetra ara-kristianana amin'izao fotoana izao dia nahafapo ny zavatra ataonay izao moa zany dia anatria ny district no ataonay dia efa vitsivitsy ihany no efa vita dia hoe za anaraka izay azo atao zany no andeha anerana ny Madagasikara satria ilaina le fanazavana ny saim-bahoaka mba hialantsika mikorotana aorianan'ny fifidianana indrindra zany antony anaovana an'ireny zavatra ireny mba hazava tsara amin'ny olona daholo ny fomba fipetraky ny toetra ara rehetrarehetra ezaka izay zany fa sarotra moa no lazaina fa hoe vita daholo Madagasikara. Momba ny fanangonana ireo antotan-kevitra amin'ny fanavozana isa-taona lisy mpifidianana dia efa tafapetraka eny anivon'ny fokontany avokoa ireo kahie mirakitra ny fanampiana sy ny fanalana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Zavatra azontsika lazaina zao dia mitombo 9,300 zao ny lisitry ny mpifidy tamin'ity indray mitoraka ity sy mbola nisy ny ohatran'izay zavatra dia hoe zahantsika ataontsika betsabetsaka kokoa izy amin'ny taona manaraka zany dia hiezaka moa zany no ataon'ny CENI isan'andro mieritreritra sy manamboatra ny hoe atomombana n'le lisy mpifidianana fa io ihany koa zany dia miankina amintsika menakavy zany io zavatra io ny zavatra azo lazaina zao dia fa hoe manerana ny fokotany atao amin'ity district ny Sakarata io zao dia efa tafidina any amin'ny fokotany rehetrarehetra ny lisy mpifidianana dia tokony hijery ny olona zany hoe tafiditra ao anatiny ve sa tsy tafiditra ao anatiny marina ve sa tsy marina ny lisy mpifidianana io satria izay no mangarahara zay no afaka anitsitsika man'le izy. Isan'ny songadina nandritra ity fifanakalozana ara-kevitra tany ifotony ity reto teboka telo lehibe manaraka reto. Ny fahaleovan'ny tenan'ny CENI eo ampanaovana ny asany, ny fiezahana mba hadio tanteraka amin'ny lisy mpifidianana, ny fanazavana momba ny famaritana ny tety-andro mpifidianana. Resy lahatra ny rehetra fa ny fiaraha-miasa manomboka aty fotony toy izao no hery-goavana, ahafahana manatratra ny fisiny atao hoe fifidianana feno fahombiazana eo amin'ny lafiny rehetra ka hiteraka fitoniana sy filaminana ary indrindrindrindra fampandrosoana eto amin'ny firenena. Isaorana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia manome fotoananao hatrany ny CENI isaky ny talata sy alakamisy amin'ny ora mahazatra toy izao. Velomatoa.